izay efa tian'Andriamanitra ho ampahafantarina ny hareny voninahitra sy zava-miafina ity any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Faly miarabantsika ary namako malala amin'ny fo feno fifaliana, feno fitiavana, saina miramira no hitsidiana anao any tokantrano, any amin'ny toerana rehetra amin'ity alarobia voalohan'ny volana May ity. Mandingana volana vaovao indray isika. Tena miazakazaka, mirotoroto mihitsy ny fotoana ary tokony hararotontsika ireny fotoana ireny mba hahafahantsika maneho ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy ampy ny fahalalana ivelambelany. So ny voasokatra amin'ny Kolosianina toko voalohany andiny fito amby roapolo. Kolosianina toko voalohany andiny fito amby roapolo manao hoe izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny hareny ny voninahitra ity zava-miafina ity any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Tian'Andriamanitra hampahafantarina ny zava-miafina any amin'ny jentilisa dia izao Kristy fanantenana ny voninahitra. Raha mamaky ny epistily nosoratan'i Jaona isika dia ao amin'io epistily io amin'ny Jaona toko 5:7-8 manao hoe dinionareo ny soratra masina fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay ireny manambara Jesosy no miteny. Asaina mandinika zany isika, dinina ny soratra masina, alaina ambony, alaina ambany, alaina ankavia, alaina ankavanana, fakafakaina ny soratra masina, manazava ny soratra masina, ny zava-panahy manazava ny zavatra ara-panahy. Ka ao anatin'ny soratra masina dia izao, raha mangataka ny herin'ny fanahin'Andriamanitra isika dia sokafan'Andriamanitra ny varavaran'ny fahalalana izay tsy takatry ny sain'olombelona mba ho antsika tsiraray avy. Omena antsika, ampahafantariny antsika ireo fahalalana tsy tapesipesena mikasika ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famonjena amin'ny alalan'i Kristy. Tsy misy fetra, tsy misy fetrany ny fahamarinana momba n'Andriamanitra. Tsy misy fetrany. Arakaraky ny andalinantsika ny tenin'Andriamanitra dia sokafan'Andriamanitra ny varavaran'ny fahalalana ho ao anatin'ny fo amam-panahy antsika. Ao anatiny no anehoanany famindrampon'Andriamanitra, ao anatiny no anehoanany fahamarinana izay ampahany kely ihany no fantatsika hatramin'izao fa misy zavony tany amina napitrisany maro fahalalana mahakasika ny fahendren'Andriamanitra, ny fiadanan'Andriamanitra, ny rariny, ny hitsiny, ny fifanoroan'ny rariny sy ny fiadanana, ny fanomezana ny anjaran'olombelona lavo, ny tsy ambarately ny fitiavan'Andriamanitra. Maninona moa Andriamanitra no tiantsika? Olona faran'izay ratsy tsy mendrika hitiavana kanefa dia omen'Andriamanitra famindrampo tsy hitalana. Mangatamina-Andriamanitra dia omeny antsika ny fahalalana. Maro no azoto andinika dia hitombo ny fahalalana araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Daniel. Tokony hisandratra any amin'Andriamanitra ny fangatahantsika amin'ny finoana sy ny fotorotoro mba ahafahantsika mahatakatra ireo zava-miafina izay tian'Andriamanitra mba hampahafantarina ny olona masina rehetra. Ry namana, ampahany kely fotsiny aneny mbola fantatsika amin'ireo fahalalana no manan'Andriamanitra ao an-taranak'olombelona. Ny ataoko hoe manampahaizana indrindra, ny savant, ny docteur, ny professeur farany ambony indrindra dia izao ampahany kely amin'ny fahalalana izay tian'Andriamanitra omena ny zanak'olombelona no mbola voatrandraka hatramin'izao. Izany no manam-pirofo fa fitiavana Andriamanitra izay maniry fatratra ny fahamarinana ao am-pony sy mangehitahita ny fiasan'ny heriny zany fahamarinan'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainana dia hahazo antoka, hahazo izany tokoa ary omen'Andriamanitra be dia be. Zao ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Matthieu toko 5:1-5. Sambatra ny nona sy mangehitahita ny fahamarinana fa izy no fokisana. Dia nio ny tenin'Andriamanitra, trandrao, aza mionona amin'ny zavatra ivelambelany fotsiny sy mahazatra, fanazavana efa mahazatra fa alalino dia omen'Andriamanitra, totofan'Andriamanitra, tovanan'Andriamanitra fahalalana be dia be mikasika ny fitiavany sy ny fahasoavantsika.
dia hiaraka hivavaka isika. Ry tombo tsara indrindra ny an-danitra, misaotra anao zay no ny teny fikasana fa afaka manome anay be dia be mihoatra noho izay angatahanay ianao. Indraindray zay kamo mianatra ny teninao, efa mahazatra ivelambelany fotsiny no amakinay azy, ary indraindray dia tsy mitrandraka, tsy mandalo. Tompo mifona zay, omeo anay ny fanahy ny fandiniana sy ny fandalinana, ka hosokafanao aminay ny haren'ny fitiavanao, ny haren'ny fahasoavanao. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonana ny vavaka. Amen.